Mirabatsika rehetrarehetra izay manaraka ny chaîne Nanola Lifestyle indray miferina aminareo iresaka an'ireo soins de visage-ko indray aho androany. Tena betsaka ianareo no nangataka anazy ity ka toizao ary ireo produits izay ampiasaiko. Rehefa maraina dia atomboko amin'ny fanadiovana tarehy amin'ny eau micellaire ny Masoala laboratoire ny tarehako. Mampiasa coton amin'izany dia dioviko amin'ny coton aloha voalohany, amin'ny coton anankiray aloha voalohany dia avy eo maka coton anankiray indray ohatran'ny hoe anakobanana an'ilay izy. Rehefa vita izay dia mampiasa ny crème hydratante indray aho dia izay any Beauty Formulas vita amin'ny konjaka izy ity. Efa niresako anareo tao amin'ny Instagram ihany izy io raha toa ka mbola tsy manaraka anahy ianareo dia io amban'io ny pseudoako. Vite zay satria efa maro ny vokatsoa azoko amin'ireo dia mipase amin'ny maquillage amin'izay aho. Tsy dia hiresaka mikasika ny maquillage loatra aho androany fa ao ambany ao ny mikasikasika ny produits izay nampiasaiko tamin'ny maquillage io. Raha toa ka tianareo moa ny ampisehoko anareo ny fanaovako ny go to maquillage koa dia azadiny milaza izany amin'ny commentaire. Ny atoandro kosa rehefa mandehandeha eny mafana be zao ny andro dia mampiasa an'ilay brumisateur ny Masoala laboratoire ihany aho mba hampangatsiatsika sy hampamanimanina kely ny tarehako eny an-dalana eny. Mariako aloha fa tsy sponsorisation na collaboration izy ity fa tena hoe ny soins du visage ko isan'andro no asehoko anareo. Ny hariva kosa dia mipase amin'ny resaka de maquillage indray isika ka mampiasa ny eau micellaire ny Masoala laboratoire ao amin'izany dia iny no analako an'ireo maquillage izay noentiko nandritra ny tontolo andro iny ary tena mahafaka tokoa. Efa nanao test momba an'izay ihany aho tamin'ny vidéo tany aloha tany raha toa ka mbola tsy hitanao dia apetraka amin'ilay i kely eo ambony eo. Mazava nanaovako n'ity vidéo hariva ity satria maizina rehefa alina ny andro ato amin'ny efitrako dia nataoko amin'ny andro mazava. Rehefa avy eo dia mampiasa n'ity Miracle Tan ny Malibu ity aho before and after sun izy ity fa after ihany tena ampiasaiko anazy satria tsy te ho bronzé be dia sady kely dia kely koa moa ampiasaiko amin'ilay izy mba analako an'izay hoe mety hoe resaka masoandro izay. Aorianan'izay dia mahazatra anahy ny mampiasa kely manao test an'ireo le produits izay azoko amin'ny ireny testeur kely ireny dia androany aho zao nampiasa n'ity hydra essentiel ny Clarins ity tena mahafapo anahy izy ity hatreto dia toy izay ny kojakoja ataoko amin'ny tarehako andavanandro raha nahalinanao izany dia azadiny manao j'aime amin'ny commentaire misabone amin'ny chaîne raha toa ka mbola tsy nataonao izany. Atao dia anao vidéo mikasika an'ireto anao test an'ireto produits manaraka ireto ny The Bubble Mask ny Sephora ny masque bout purifiant matifiant ny Sephora ihany koa dia arao foana ny vidéo anaranao izany. Mandrapion indray ary.